Vaovao hafa kosa satria dia nisy ny fampianarana nahandro koreana nitanterahana teny amin'ny trano fandraisam-bahiny le Louvre Antaninarenina teny androany. Niarahana tamin'ny masivon'ny Kore moa ity fotoana ity ary tsy dia mifanalavitra loatra raha ny koreana sy ny malagasy satria dia samy mihinam-bary avokoa. Ny mponina amin'ireo firenena roa tonto ireo zany tsy dia sarotra loatra ny nampita ny fahaiza-manao. Maro ireo nandray anjara tamin'ny atrikasa fampiofanana mikasika ny nahandro koreana teny amin'ny Le Louvre androany. Niarahana tamin'ny chef Kim avy amin'ny restaurant Arirang izay trano fisakafoanana koreana ela indrindra nisy teto Antananarivo. Nomarian'ny lehibe ny masivon'ny Kore miasa sy monina eto Madagasikara fa misy itovizany ny Kore sy Madagasikara noho ny finanana vary. Le riz, c'est le foot sakafu de la Corée aussi. Nous mangeons le riz 3 fois par jour, tous les jours. Nahandro telo karazany no nampianarina tamin'ity andro ity raha ny fanamariana nety ny lehiben'ny masivon'ny Corée hatrany. La première recette, ça s'appelle tofu. C'est du soupe avec des gâteaux de riz qu'on mange le premier jour de nouvelle année. Et c'est un plat pour fêter aussi. Et c'est très très connu et très traditionnel en Corée. Et la deuxième plat, c'est du riz gâteau sauté avec des légumes et de la viande. Ça aussi, vous pouvez trouver dans tous les restaurants coréens. Alors voilà. Troisièmement, il y a le gâteau avec du riz sucré.